L'actu du jour. Faly miarabantsika vaovao malagasy amin'izao hariva izao izay manaraka ny live ataonay mirahalahy moa eto amin'ny petsy. Efa raha tsy mahafantatra fa amin'izao fotoana izao dia anisan'ny ataontsika hoe débat be ny resaka hanovana ny endriky ny firenena malagasy hoe hijanona ho État unitaire décentralisé ve tsika sa hiroso amin'izay hoe État fédéraly izay ka izay indrindra no antony anokanantsika n'ity androandroany ity mba hiresahana manokana mahakasika an'ilay État fédéraly mba ahafahantsika mahazo hoe fahalalana zany ho an'izay mbola tsy nanao recherche moa mahakasika an'izany État fédéral zany, dia resadresaka antsika hoe inona no mety tombotsoa azo amin'izy io dia inona no mety voka-dratsiny. Dia rapitso moa antsika hiresaka ny État unitaire décentralisé tokana fa État fédéral tsika androany. Dia miarahaba ny namana Sodara izay lehilahy tia tanindrazana ihany koa moa miara mitafatafa amiko eto hiaraka hifampizara amintsika amin'izay tombotsoa sy voka-dratsy mety ateraky ny État fédéral zay. Ka miarahaba anao namana Sodara. Faly miarahaba anao dokotera dia ankasitrahana tamin'izay teny fampidirana noentinao zay. Ia, tsy ho lava resaka tsontsika fa tonga dia hiderantsika zany le izy mahakasika an'ilay État fédéral. Inona moa no atao hoe État fédéraly izay angatahintsika avy any amin'ny faritra indrindra noho ny fahatsapahantsika fa nandritra ny 4 taona Madagasikara tao anatiny atao hoe État unitaire zay fa tsy tafapetraka tsara ilay atao hoe décentralisation ka mangataka isika avy any amin'ny faritra ankehitriny hoe andao isika hiroso amin'izay État fédéral zay no province autonome zay etc fa aleo ary mba hazavaina amintsika hoe ahoana marina izany État fédéral izany. Voalohany indrindra aloha ilay hoe nahatongavan'ilay hoe État fédéral io dia avy amin'ny teny latina izy io, teny latina izay atao hoe fédus izay midika alliance zany na hoe pacte na hoe fiona zany. Dia misy moa ny ataontsika hoe satria miainga amin'ny théorie foana moa zany ny zavatra rehetrarehetra, misy ny anisan'ny théoricien niresaka na nio ataontsika hoe alliance io na hoe fédus io dia anisan'izany Johann Althusius tao anatin'ilay boky nisoratany mitondra ny lohateny hoe Politika tany amin'ny taona 330 tany ho any, zany hoe efa ela be zany le terme no efa nandeha. Dia tamin'izay fotoana izay ny hevitra ny voiziny dia hoe fananganana fiarahamonina miorina amin'ny alalan'ny fikambanana maromaro izay mahaleo tena ho iray. Zany hoe misy fiarahamonina anankiray zany tiana hoe ajoro le izy dia io fiarahamonina io ny mamorona anazy dia fikambanana. Fa le fikambanana misy critère ihany koa hoe autonome, zany hoe efa mahaleo tena zany ilay fikambanana dia andao havondrana ho iray le izy amin'ny alalan'ny pacte na alliance zay le fédus. Dia taty aoriana moa satria tsika matetika rehefa miresaka État fédéral dia manome exemple hoe États-Unis jereo État fédéral fa miroborobo fantatra, dia anisan'ny fondateur an'ilay État fédéral ny États-Unis ry James Madison, ry Alexander Hamilton, ry John Jary tamin'ny famoronan'ny constitution tamin'ny taona 1780 miaraka tamin'ny George Washington moa izay filoham-pirenena voalohan'ny États-Unis taorian'ny fahaleovan-tena. Dia horesahana amintsika izy hoe naninona zany ataontsika raisitsika ohatra États-Unis no lasa État fédéral satria resahana amintsika foana hoe États-Unis État fédéral. Ny antony dia États-Unis dia voajanaka ny zareo, nisan'ny firenena voajanaka ihany koa États-Unis, ka ny État 13 zany hoe 13 colonie 13 zany ireo colonie ireo efa samy naleo tena ny zareo, dia hoy izy ny zareo hoe andaotsika hitambatra. Zay zany fikasan zareo mba hampisy ny solidarité nationale zany mba ho lasa État anankiray souverain
amin'ny niveau international zany. Zay ao ka zava tsara amitsika zay. Fa raisiko ohatra hoe Californie ohatra na Texas tsy azo lazaina hoe État souverain zareo reo raha ny droit international resahana fa ilay États-Unis no État souverain zany au niveau international. Ohatra ihany koa i Suisse resahantsika hoe État fédéral. I Suisse dia efa canton autonome, zany hoe efa samy naleo tena zany reo no fikasana hoe andaotsika hitambatra satria nisy conflit interne zareo tamin'izany fotoana zany, le hiady moa ady entre ny katolika conservateur sy ny protestant libéraux de maha-reglena an'izay ady zay de hoy zareo hoe andaotsika hitambatra ho firenena anankiray mba handroso hoe mba hatanjaka zany, fa mipetraka foana lay condition araka ny le ouvrage-ny Johann Aldous hoe association autonome, zany hoe le canton tany Suisse dia efa samy naleo tena, efa samy naleo tena zareo dia nitambatra anankiray. Izay tsy mitovy amin'ny kany Madagasikara. Madagasikara dia mbola tsy misy faritra ataotsika hoe tena mahaleo tena ka mahatonga atsika mangataka an'ireo hoe andao atao État fédéral. Misy faritra zay lazaintsika avy any amin'ny faritra moa hoe zareo voatany hoe miroborobo mandroso, zany hoe misy atsika any amin'ny faritra zany mbola tsy mahaleo tena, ka raha tsy mahaleo tena tsika nefa mangataka an'ilay hoe atao État fédéral de ny dikan'izay tsy manaraka an'ilay définition an'ilay atao hoe État fédéral zany tsika. Zay ao ka zava amitsika zay hoe tsy manaraka tsika satria tsy mitovy zany ilay autonomie misy amin'ny faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara. Zay ny fanazavana an'le izy tsotsotra hoe naninona no teraka ilay atao hoe État fédéral zany. Fa ny tena resaka be atao androany moa zany de hoe ahoana hitrosona État fédéral tsika, inona ny mety ho tombotsoa de inona ny mety ho voka-dratsiny, ka omeko ny namana Sodara aloha ny fitenenana mba iresahany mahakasika an'izay hoe inona ny tombotsoa azo amin'ny État fédéral sy hoe tokony hanao inona aloha tsika hirosoana amin'izay État fédéral zay. Ankasitrana dokotera, ho an'ny tenako manokana aloha zany alohan'le resako an'le État fédéral de rehefa tena manao zeritodika sara ny zavatra niseho teo amin'ny fiarahamonina misy atsika mpiray tanindrazana hatramin'izay dia aleo angamba ny toe-saina no hitako misy zavatra sy tokony ho ekentsika nefa le ferina foana. Sika zao miresaka hoe anova rafitra, zany hoe anovan'rafitra anovan'le État fédéral, za tenako manokana aloha zany de Madagasikara sy ny fandrasoan'i Madagasikara zay ny lahara-pahamehana ho ahy. Mbola sy fantatra aloha le État fédéral na mpandroso na sy, fa ny État fédéral moa zany de tony zavatra rehetrany misy lafy sarany de misy ny lafy rasiny. Ny ahy manokana zao ny hitako ny akamaroan'ny mpiray tanindrazana mbola mijanona amin'ilay onoona. Inona no tiako tenenina? Ny fifakafantaran'ny malagasy hatreto dia sy mbola azora. De ho azavaiko le izy. Le izy raha ohatra zao ny statistika mivoaka fa ny akamaroan'ny malagasy dia maty any de sy mivoaka amin'ny faritra misy azy. De ny gasy moa zany fantatra fanazana mizoky olona amin'ny tanàna misy azy. Ka raha misy olona eo amin'ny tanàna misy azy miteny hoe ny olona avy ary amin'ny faritra ary de fa valitsika. Ny olona avy ary amin'ny faritra ary de ohatran'izao. Mandrapahafatiny izy de mino an'iny. Izy anefa mbola sy tany akory. Fa misy fotoana ara lasa makany zanakareo, zanak zareo lasa makany amin'le toerana io. Tonga an'le zanany miaina sarany, hitany hoe aika milamina ihany niany. Iny zany lasa ambasadora mampafantatra ny fiarahamonina aty de milamina le izy. Inona no tiako tenenina? Sy mazavazava amiko no mahatonga ny lalana a Madagasikara, lalana nasionaly lalana mampitambatra ny faritra ray manontolo sy mety vita mihitsy. Sy mbola nisy fotoana io route nationale rehetra io hoe vita ka nijanona sara teo na roa taona fosiny ara. Izy rehetra
Nisy fotoana matetika koa moa zany hoe tonga nivelany de anaty isan'ny zavatra natalanjona na voalohany tam'izay hoe tonga araka ny teneniko teo hoe nisy fotoana tamina toerana ray nisy lalana namboarina 2 herinandro io lalana io de vita teo amin'ny 2 herinandro 3 herinandro teo de rehefa vita le lalana dia tonga am'izay ny tompon'andraikitra sy ny manam-pahaizana ny nanao vizity an'io lalana vao vita io jerena le lalana sy manara-penitra le izy sy manaraka an'le fetritra takiny narodana io lalana vao vita io nefa imagineo am'zany hoe sy fantatra ohatrinona akory ny budget lany nanaovana an'io fantan'zareo sara moa zany fa lalana zany kosy fanaovana lalana goudron zany efa plus na 5 narodana ary namboarina matetika mandalo rehefa tonga misidika an'io toerana io matetika mandalo amin'io fa efa taona mahery ngamba mbola sy namboarina misy io lalana io na indray mandeha tao anatin'ny efa taona anefa mbola sy simba zay zavatra zay de sy mitovy amin'ny kany Madagasikara inona moa zany zava-miseho raha sy mitohy ny lalana raha ny lalana sy mety vita mazava ho azy mora simba ny fiara mampifandray ny faritra ray manontolo rehefa mora simba ny fiara miakatra ny frais ny saran-dalana ifamezivezena ary rehefa miakatra moa zany ny saradalina de ohatran'ny teneniko teo hoe mbola mary ny malagasy maty any fa sy mivoaka amin'ilay faritra misy azy iny moa zany tena farina akaiky mbola sy resahako ara le fomba afahana ifamezivezeny raha Madagasikara lay amin'ny avion siranam-piaramanidina izay isan'ny tena farak'izay lafo eran-tany raha olona efa mitety firenena maro zao zany freina avion zany farafabeany raha ohatra hoe trajectoire mitovy ohatra hoe raha itena ohatra hoe Paris Marseille sy mifana lavitra sy ho tonga ohatrany asika efa ho fois 20 manapatonga fois 20 fois 50 io ny frais ny fiarakodia sy ny lamachine sy ny fiaramanidina afaka mijery sitinareo fa farafabeany le izy fois 3 raha ohatra hoe efatralina zany ny frais andehanana am'le izy miaraka amin'ny fiarakodia de tokony 1 alina le izy miaraka amin'ny lamachine miaraka amin'ny fiaramanidina le izy tokony ho raesy farafabeany ohatrany hoe atao misy zany raha mijery ianao ohatrany hoe atao zay fomba rehetra sy mampifanakaiky an'ilay malagasy sy fankafantaran'ilay malagasy de mizanona am'ilay onohono de le olon-dehibe sy drisona le olon-dehibe le zoky olona satria le zoky olona sy mainsy mampita izy fahalalana fa le fahalalana ve ajour eo le tiako tenenina zany hoe hoay amin'ny fitiavako ny tanindrazako amin'ny fitiavako ny malagasy tokony mifankafantatra aloha ny malagasy zay vao sarana isaraka ve aloha nefa efa sy mifanaraka raha ohatra ny malagasy zany ny sararasaran'olo ohatran'izany fa maninona moa zany ny malagasy andeha hanao lalana nefa sy amperitaona akory de simba de afaka 3 taona indray ny lalana iny zay vao amboarina misy dikany ve zany malagasy ve sy mavita manafatra sy mavita miara-miasa amina entreprise mavita manao lalana maharitra zany lalana zany tokony ho 4 taona 5 taona 7 taona zay vao simba mba mitonona ianareo amiketo hoe route nationale teto Madagasikara ka efa naharitra ny 5 taona zay vao simba sy misy zany eto Madagasikara araka miteneniko iny moa zany raha feziko le izy de hoe mbola sy mifankafatra sara ny malagasy ary mbola maro ireo malagasy no miaina anatin'io nono zavatra hitako zany amina firenena zay efa nisodiko zay misy fomba fiteny misy langue anankitelo ao am'zareo nefa zareo mifankahazo sara satria ohatran'izay mitovy ny frais fandehanana train mora sara daholo ny lalana misy autoroute de misy route nationale miavaka izay afana mifamezivezy ary mifankahazo ny olona na de misy ara ny ady tamin'ny lasa ny fanaovan'ireo razamben izy ireo makasika ny état fédéral aloha de misy lafisarany izy io misy lafisarany ohatrany hoe ahafahany état fédéré mandray décision ray ary sy zabazabany ny état fédéraly am'le izy sara koa le izy satria
marobe ohatra ny tenanay moa zao mitety any amin'ny faritra fa ny gasy de mbola maraka teneniko teo ihany hoe mandala ary manaza an'izay zokiolona zay ka raha ohatra resaka alaboto resaka alatra koa ohatra zany tokony vova eny amin'ny fokotany na eny amin'ny mairie farafahalavitra satria tany amin'ny faritra ny tenako nisy zavatra matetika miseho andavanandro moa zany nisy ankizilahy mitovy taona zareo fa nabevoky zaza sy ampy taona sy ampy taona izy roa de no lay lalàna mifehy anjareo am'lay toerana ray de miteny le zokiolona sika sy mitory any amin'ny fisarana zany fa ho an'ilay lehilahy mila mandoa omby ray de manome vola zao de natao iny de nilamina eran'ny faritra mbola misy an'izay sy amin'ny faritra fotsiny moa zany na ao voatany mbola misy an'izay atoavina zay lay fanazana ny zokiolona anaty isan'ny sara ho an'ny lay izy koa ny mahabe ny anjarany état fédéré amin'ny etra sy ny taxa ary mietra sy ny taxa moa zany de ny TVA mbola anaty isany be kokoa ny anjarany état fédéré ary kely ihany ny alefa any amin'ny état fédéral moa zany na hoe ny état central de sara l'état fédéral koa satria mampazoto olona le izy ny état fédéral de natao ho an'olona mazoto dia le izy koa tokony hampazoto olona ary tokony sy hampanao kolikoly olona satria ny asan'ny mpitondra ao amin'ny état fédéré nge de ny hitady lalana amoana ny vokatra avy ao amin'ny faritra tantanany zany hoe raha ohatra sy mamokatra le olona ao amin'ny faritra tantanany de sy sasa atao lay mpitondra n'lay état fédéré zay anaty isan'ny vokasoan'le izy de omeko anao dokotera ny fitenenana. Ao namana Sodarata amizay firesanao mahakasika ny fanovana toe-tsaina de eo ihany koa le resaka hoe tombotsoa azo amin'ny état fédéraly anisany lazainao moa zany fa hoe anisany mety hoe anome sehatra koa ny soatoavina ohatra sy ny fomba mpanao any amin'ny faritra ny resaka fanazana ny zokiolona izay état fédéral zay de eo ihany koa ny resaka mety fivoaran'ny toe-karena zany amin'ny alalan'ny fandahoana hetra sy ny sisa de inona moa ankoatran'ny zay moa le resaka ataotsika hoe le tena hoe autonomie zany autonomie tanteraka mahazo autonomie ny faritra rehefa tanteraka izay état fédéral zay zava-dehibe zany hoe fahafahany any amin'ny faritra tsirairay zany mijery tsara hoe inona ny réalité inona ny zavatra ilain'zareo mifanaraka amin'izay réalité izay zay moa zany isan'ny hevitra ny voizin'ireo mpanohana ny état fédéral ihany koa de na de eo aza zany ataotsika hoe tombotsoa zay no tsy vitsy le izy de misy ihany koa nefa izay ataotsika hoe lafy ratsin'le izy na hoe riska izay mahatonga ahy manokana moa hatreto de manohana hatrany an'izay ataotsika hoe état unitaire décentralisé zay no toanako no ireto antony reto efa niresana tao ny voka-tsoa de resako indray ny mety ho voka-dratsiny zany voalohany indrindra satria tsika any amin'ny faritra zany hiditra am'izay ataotsika hoe état fédéral zay de isy état fédéré maromaro zany manerana ny Madagasikara zay mbola tsy fantatra moa zany hoe ahoana tsara ny endrika an'ilay état fédéraly manana province anaky-enina tsika io de ho tazomina amin'io ve tao anaky-enina ve ny état fédéré sa manana région telo amby roapolo tsika io de telo amby roapolo sy efatra amby roapolo tsy tadidiko tsony fa ohatrany telo amby roapolo farany tadidiko tsy haiko nefa ny tombo de ajanona ho état fédéré atao état fédéré telo amby roapolo ve de izay de efa anisany lafy ratsiny sady satria
tsy mora ny ametrahana an'izay état fédéré maromaro zay fa misy vola aloha, zany hoe izy budget zany apetraka. Satria maninona? Satria ny état fédéré tsirairay dia samy hanana gouvernement, samy hanana parlement, hisy administration maromaro zany. De ireo olona ireo akory tsy hoe hiasa botso fa tsy maintsy mena karama, zareo mena tambo-karama, mety hoe indemnité ohatra, fa ankoatran'izay indemnité sy ny karaman'zareo zay de ny resaka fotodrafitrasa, mety hoe tsy mbola misy bureau ahafahan'zareo miasa ohatra any, de mbola nangana trano bureau koa zany tsika iasan'ny zareo. De rehetra zany mila vola. Zay aloha anankiray zay. Ny inconvénient manaraka ihany koa dia ny resaka tsy fitoviny haren'ny faritra eto Madagasikara. Misy faritra tena hoe manan-karena, ohatra zay mampimenimena antsika any amin'ny faritra ohatra avoatany. Avoatany lazaintsika hoe tena manan-karena ny zareo avoatany. Ny orinasa lazaintsika hoe ao avoatany misy orinasa maromaro, tsy haiko Analamanga ohatran'ny hoe 570 ny orinasa ao, Itasy misy orinasa, kanefa any amin'ny faritra zara fa misy mety tsy ampy 20 akory ny isan'ny orinasa any amin'ny faritra. Efa olana goavana io raha hiditra amin'ny état fédéral tsika, satria ireo faritra efa manana indostrie maromaro ireo dia hazo tombony izy, satria efa ao amin'zareo ny indostrie de mena zareo ny fahaleovantena, de hitombo zany ny harenan'zareo satria misy impôt be dia be ao ho an'ny état fédéré an'zareo de ho antsika any amin'ny faritra zay ataontsika hoe tsy manana ressource firy, tsy mbola misy industrie be dia be itsika indray amin'izay fotoana zay no vao maika mety ho lasa ahantra, satria itsika efa tsy dia manana ressource, tsy manana industrie maromaro tsika, sahalan'ny hoe karazana départ à zéro ny itsika. De olana nefa itsika tsy maintsy mila vola, mila mandray karama antsika hividianana sakafo, hamelomantsika ny vady aman-janantsika, hampianarana ny zanaka, ka tsy maintsy hitady fika antsika ahoana ny fomba atao mba andehanana any amin'ny faritra hafa misy harena, misy industrie. Ataontsika hoe lasa mifindra any amin'ny voatany ohatra zany tsika andeha hiasa, de vao maika zany atsika mandeha voatany reo manana compétence satria ny industrie mila main d'œuvre ny zareo fa olona compétent no ilainy zareo arakaka ny filàny zareo. De lasa vao maika ampandroso an'ilay faritra efa mandroso zany itsika izay olona avy ato amin'le faritra tsy misy ressource na hoe mbola mahantra aty, de vao maika hihahandra zany io io faritra anao, état fédéré misy anao io, fa lay état fédéré efa mandroso no handroso foana. Zany hoe izy zany ny inégalité amin'ny région eto Madagasikara. Efa misy ny inégalité zany amin'izao, zany hoe tsy autonome zany tsika eto Madagasikara amin'izao, tsisy région autonome hoe misy faritra autonome. De nefa ilay fondement n'ilay hoe état fédéral de hoe mila autonome zany zay vao afaka atao état fédéral. De nefa itsika tsy autonome akory, misy tena efa miroborobo, misy mbola tsy miroborobo. De hipetraka zany tsy fitovina, vao maika zany isy malagasy hahantra ka mampalahelo ny zavatra zay hoe misy mpiray-tandrazana ve mahantra any ho any. De nefa ohatra hoe ny avoatany efa manana industrie maromaro ireo vao maika azo tombony ireo, vao maika hiroborobony anazy na reny, de mampalahelo zany. Mampalahelo zany za avy avoatany ohatra, fa malahelo za raha misy any amin'ny faritra ohatra hoe tsy misy asa fa mandeha vao maika vangonina avoatany, ny olona avy any amin'ny sisiny andeha ampiroborobo kokoa an'ity avoatany ity, satria tsika miteny hoe miasa izahay de mahazo vola, fa itsika miasa io ange ny orinasa mahazo tombony, de mahazo tombony ny orinasa, mahazo tombony ihany koa lay faritra misy azy satria hanome impôt be dia be ho an'io faritra io izy. De somary lavalava ny fagnazavako an'iny faharoa le olana faharoa iny, fa misy olana anankiray koa ty zao amin'ilay hoe ahoana ny état fédéral eto Madagasikara, de ahoana ny fomba hizarana ny miaramila ohatra sy ny fonctionnaire d'etat amin'izao fotoana zao. Ahoana ny fomba hizarantsika anazy ireo, na ny resaka hetra ohatra, ahoana raha mandray ohatra Belzika ohatra tsika resaka hetra, rehefa mandray karama ny olona anankiray ohatra de ny 90% ny hetra alaina an'iny karama iny, Belzika état fédéral izy amin'izao mandeha any amin'ny
état fédéral mandeha any amin'ny gouvernement fédéral, de ny 10% no makany amin'ny tany aviany, zany hoe amin'ny any état fédéré, de ny douane moa tonga de 100% makany amin'ny gouvernement fédéral. Ny taxe de circulation sy ny amende zay no mijanona ao amin'ilay état fédéré, ohatran'izay ny kany Belgique ohatra, zay ny amin'ny resaka répartition hetra ohatra. Fa hoantsika eto Madagasikara mipetraka ny fanontaniana hoe inona no mbola hikamana antsika, de inona no fahefana zato isan-jato mena ny faritra, mila jerena zany zavatra zany. De olana ihany koa amin'izay hoe hidirantsika amin'ny état fédéral zay resaka trosa. Madagasikara dia manana trosa be dia be, raisiko ohatra fotsiny io téléphérique io ohatra, téléphérique nataon'ny Rajjoelina io trosa io, efa ohatrinona amina million maromaro, million d'euros. De mipetraka ilay fanontaniana hoe iza zany no andohan'ny trosa izay misy a Madagasikara. De hoe antsika hoe samy malagasy tsika, ny trosa ny Madagasikara de hoe samy hozaraina amin'ny état fédéré zany ny trosa, de samy mandoa. De vao mainka ho loza ihany koa ny zava-misy satria ny état fédéré izay tsy manana ressource firy, izay mahantra ohatra, de vao mainka hiahantra izy satria misy trosa izy de andohan'iny trosa iny. De ny état fédéré izay efa manan-karena, manana industrie maromaro, izy mety tsy de hisy impact firy ao aminy ilay trosa alony. De vao mainka hia mafy zany ny inégalité eo amin'ny, na hoe tsy fitovina eo amin'ny faritra eto Madagasikara. Ka izay zavatra zay mila arovana, izay zavatra zay mila tsy tokony hisy zany ny elanelana isaky ny faritra. Ka zay no nisy ny ataoko hoe raha ny etat Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tsy mbola vonona hiroso amin'ilay état fédéral zany fa mila jerena aloha ireo zavatra rehetrarehetra reo hoe ahoana ny ametrahana ny décentralisation. Tena izy efa niresahanao omaly moa hoe inona na tonga an'ilay hoe état unitaire tsy nahomby teto Madagasikara, efa niresahana iny averikely hoe resaka problème de gouvernance io, tsy tanteraka n'ilay décentralisation. De ireny zany mila apetraka, de amin'izay mahaleo tena tsara aloha ny faritra tsirairay. De amin'izay fotoana izay rehefa tena mahaleo tena ny faritra tsirairay de afaka manao discussion tsika hoe ahoana raha hiroso amin'ny état fédéral itsika. Fa raha amin'izao aloha ho ahy manokana de mbola tsy vonona hiroso amin'izay état fédéral zay tsika rehefa nitany saina ireo lazaina fa risque zany mety aterany ho an'ny Madagasikara. Ka misy vahaolona anankiray ihany koa ty zany, raha sanatrika tsy maintsy miroso amin'izay état fédéral zay tsika, de hoe mila tsangana ny comité d'experts zany mba handinika tsara amin'ny resaka état fédéral hoe ahoana ny resaka trosa sy ny sisa, ahoana marina ny fomba hizarana ny fahefana sy ny sisa. Ka tapitra hatreo aloha zany ny zay fotsiny aloha ny mbola resahanay mahakasika an'ilay risque sy tombotsoa. Samy ny tombotsoa tsika teo namana Sodarano ny resaka ny tombotsoa. Zay eto tsy manao débat zay fa mampafantatra aho ka zava-mitsika zay. De za moa nilaza ny risque atahorako amin'ny Madagasikara, tsy généralité ny resahantsika fa tonga de hoe kany Madagasikara mihitsy hoe inona no mety ho risque aterana izy ho an'ny Madagasikara manokana. Ka anjarantsika amin'izay mandanjalanja manao ino ty, manao balance hoe ahoana iza ny mavesatra kokoa amintsika ho an'ny Madagasikara, hoe hiditra risque ve tsika eo nefa ny inégalité efa misy sa hoe régler ny problème d'inégalité io zay vao miroso amin'izay zavatra izay. Ka zay ngamba tsaiko hoe mbola misy anam-pino ve namana Sodara na hiroso amin'ny fanontaniana amin'ny commentaire tsika. Tantara voatr'eo tamin'ny maly izy ity resaka tamina Piraitandrazana ray avy animna toerana ray izay mpamokatra zavatra eny manana ny maiza azy, mpamokatra vanille ny toerana fiaviany de ny aso amiko izy ary ny teny izy tamin'izany hoe ny anazy izy tena satria ny tenako moa zany mametraka mbola sy maharesy lahatra na sara aloha io anankiroa io aby voatra Madagasikara raha toaka mbola sy miova ny toe-saina, zay ny ay. De ny teny lay raha namana hoe raha ny tenin'ny olona nandresy lahatra anazy izy ary naharesy lahatra azy dia aleony lasa firenena, lasa état fédéral, zany hoe l'état fédéré-njareo ihany ozy izy mametra ny vidin'ny vanille
de ny état fédéré-njareo tonga de manondrana an'le izy any amin'ny international sy mila intermédiaire ny état fédéral. De tam'izay moa zany resaka tamin'ny namana hoe mila fantarinao fa misy ny état fédéral anatin'le état fédéral zany misy ny état fédéral de misy ny état fédéré. Le état fédéré le mizarazara maro na mbola sy sara riny hoe izara enina ve izy par province izara isaky ny région. De ny état fédéré le mizarazara maro io sy manana pouvoir international, sy souverain io, sisy hoe lasa état fédéral maro de hoe lasa firenena maro be sika de mafaka manao zay zavatra tiany ataony any ivelany any dôly. Sy maintsy mandalo ato am'le état fédéral aty any vao resaka makasika amin'ny iraisam-pirenena zany. Mino aho satria manko efa kely sisa dia vita anjery manontolo zay namana ny teny an'izay ary mety mino aho fa mbola maro koa sy mahafantatra an'izay. De lay état fédéral aloha amin'izay lafisarany zay nitantaraina rehetra zay de mitaky koa izy fahavononana. Mitaky izy hoe vonona ianao toy ny kokoa noho ny état unitaire ny état fédéral de mitaky fahavononana sy anao kolikoly. Ny état fédéral de mitaky fahavononana te amorona, hoe amorona orinasa sy amokatra. Araka teneniko teo ohatra hoe misy faritra anankiray sy mamokatra sy mamboly izy, inona zany ny vola ho ampidirin'io faritra io. Alohanao hifidy état fédéral rehefa manaiky ianao zany hoe mifidy état fédéral de manaiky ianao zay hazoto. Manaiky ianao hazoto, hiasa hazoto ianao amboly ohatra. Misy zao faritra maro any ivelany tena hoe ohatra hoe mamboly légume. De mamboly légume izy de le asan'ilay mpitondra ao amin'ny état fédéré mitady lalana, mitady ray am'ireo état fédéré reo amoahana an'le vokatry lay olona ao amin'ny état fédéré zay tantanany. Zay le asan'le état fédéré. Le mpitondra ao amin'ny état fédéré. Ka lay olona manko raha ny fomba fiainantsika malagasy am'izao hoe miasa amina toerana iray zay misy asa de manao vakansy fotsiny zay vao tonga any amin'ny tanàna misy azy, sy mampivoatra ny faritra zay satria lasa TVA fotsiny. Ho an'izay nanao tourisme zany fatra lasa TVA fotsiny no alohanao any amin'ilay faritra misy anao. Fa lay impôt azonao alaina amin'ny karamanao isam-bolana lasa n'ilay faritra hiasanao any. Zany hoe mitaky fahazotona le izy mitaky fialana am'izay resaka kolikoly zay satria ohatra ny tena moa zany lehibe tany amin'ny faritra de mahita sara zany hoe misy mpitondra sy mazaka fahefana. Ny fomba alany anazy ny ataony de rehefa lany izy de sy mizanona eo am'le faritra sony. Misy ny sasany anaovana dossier de tena ilana vany surtout raha ohatra olona sy tamin'ny de niombon-kevitra tamin'ny fampelezan-kevitrany. Nday zavatra tokony ho raisina normal moa zany raha ho an'ny olona manana an'izay fitiavan-tanindrazana zay satria zava-drehetra sy maintsy misy ny lafisarany sy ny lafirasiny. Fa izany sy midika hoe sy mahakasika ny fampandrosoana Madagasikara le izy. Zay ngamba de mahafaka miditra am'ilay commentaire nlazainao teo sika dokotera. Efa misy tsindrio kely fotsiny hoe ale raha am'izao étatsika zao zany de tsy mbola vonona zay ho ahy manokana fomba fijeriko, tsy mbola vonona antsika malagasy, tsy mbola vonona antsika na toe-tsaina io na ataontsika hoe lay autonomie ny faritra tsirairay. Tsy manana autonomie ny faritra tsirairay toe-tsaina mbola mila ovaina satria mbola ataontsika hoe hatreto ngereo mpanao politika reo ihany miparitaka any amin'ny état fédéré, mpanao politika, mpanao kolikoly be reo. De décentralisation ny kolikoly zany no lasa am'izay fotoana zay ka vomaika tena hoe zava-doza no iseho eto amin'ny firenena. Ka roso amin'ny commentaire atsika, misy commentaire anankiray tsy hoy izy hoe radoko ohatra tsy fangara hoe état fédéré de tsy afaka ifanampy. Chacun a sa vision des choses, marina même avec les lunettes fangaly izy tsy feno ressources afaka exploiter eraky ny région. Tsy diso le fanaiko hevitra anao marina
tsy diso fa misy ressource tokoa any amin'ny région ary afaka exploiter nareo. Fa zao tsika hoa départ tsika zao départ misy région zany a efa manana any ataotsika hoe bagazy zany izy atsika zany hoe misy zany efa vonona ohatra hoe ny anazy zany ny vary efa masaka ny anazy a de ny atsika zany vary ataotsika hoe mbola volena de nefa misy olona efa ho matin'ny hanoanana eo de iza na vonjy kokoa ilay vary mbola volena ve sa le vary efa masaka havonjy ny olona efa ho matin'ny hanoanana eo mazava ho azy a fa lay vary efa masaka de nefa izy zany efa manana vary efa masaka io de mbola afaka mi-exploiter ny ressource-ny izy a de tsika nefa vao hanomboka nylay exploitation ny ressource atsika zay de tsy maintsy taraiky ny fandrosoatsika ary ny tena loza de tsisy olona ataotsika hoe hanao exploitation ressource atsika io fa maika hitady vola izy hamelomany vady aman-janany de andehany am'ilay état fédéré efa misy an'le vary masaka efa miroborobo izy andeha hiasa any izy ary zay nge le olona tsy mampiroborobo ny faritra atsika mianatra atsika lasa manam-pahaizana tsika mitady asa tsika tsisy asa moa mifaritra misy atsika mandeha any amin'ny voatany daholo tsika rehetrarehetra mandeha miasa ao voatany de zany hoe tsika zany tsy manao investissement ho an'ilay faritra ny aviatsika tsy manangana orinasa ho faritra ny aviatsika fa lasa mandeha mamelona ny orinasa am'le faritra tsy ny aviatsika ao voatany de zay mahatonga an zareo lasa vao maika miroborobo zay nge le problème ny aoka zava amitsika zay zavatra izay zay le olana tsy haiko na misy anam-pina na manasodarana to de amaky commentaire zay volinao. Misy namana ray nilaza ato izy hoe eny raha namana moa zany nianatra teny amin'ny anama izy de ozy izy hoe izy tiane le risy resaka fahasalamana sy mozika de ny ay moa zany makasika ny raha namana ny afako lazaiko aminao eny ekeko ny tenako hoe nanao mozika fa ny tenako de efa navita anjery manontolo zany hoe ingénieur ny tenako sy matoa ianao nianatra amin'ny anama zany kosa angamba mampalahelo raha ianao nianana toesaina ohatran'izany zany hoe ho an'ny tenanao zany ianao administrateur civil raha misy ho mpamboly ohatra tia tanindrazana de mba milaza izy ny zavatra sy tiany amin'ny firenena de ozy ianao hoe izy io nge sy resaka anina io anina nge ny varotanao namany sy resaka anina io iny nidiranao amin'ny resaka firenena zany sy mety zany zavatra ataonao zany namana na eto manao partage d'information mino aho matoa ianao nandalo tamin'ny enam raha nandalo tamin'ny enam marina satria juriste ianao io araka ny fahitako azy de mahafantatra fa ny olona rehetra manao droit daholo amin'ny vao manomboka anjery manontolo ary na ny filière nataoko raha sy fantatra ao koa ka sy sara raha olona hitarika tarika vahoaka amin'ny administratif no anao fanambarana to anao zao ankasitrahana anao. Tsy tohizako tsony iny fa to de amaky commentaire hafa zaho hoe aleo mba olona mipetraka amin'ny sisy tany hitondra débat tena izy zany hoe ambadika manohana état unitaire ny ankilany manohana état fédéral fa samy avy amin'ny sisy tany izy ireo mba hialana amin'ny sentiment foana ny hevitra foana ny hevitra voitsika eto sy diabolisation atao amin'ny hevitra miboaka satria lasa lasa inona izy ty nisy message koa tao lasa mahagaga tsika sa malagasy zay mipetraka amin'ny capitale no tena manohitra ny état fédéral nefa ireo namana mipetraka amin'ny sisiny manohana izy io nefa samy nianatra antsika sa izy ireo ve tsy tia tanindrazana tsy hoe akory tsy tia tanindrazana de fanamarina kely ny ataonay amin'ny rahalahy eto de mampafantatra atsika ho inona tsara le état fédéral de teto zay teny zay hoe inona ny tombotsoa azo avy aminy de inona ny limitiny na ny risque an'ilay état fédéral zay ny resanay teto fa tsy hoe akory zay manao débat hoe anankiray manao état fédéral de ny ray état unitaire tsy zay aloha de le amin'ny sisiny angamba efa misy débat efa naonay skoto amin'ny weekend io
izy maka an'ilay état fédéral, de zay efa fantatrareo fa manohana an'ilay état unitaire décentralisé. Aoka zava, décentralisé, mila apetraka ilay hoe décentralisé satria zay no tsy ampy teto nahatonga antsika ho toy izao. Zay mahakasika an'ilay izy. Misy commentaire vonona ve any namana Sodara? Misy namana ato miteny hoe ninina rafitra atao eo raha mbola ny fomba fisainan'ny gasy am'izao de tsy ho afaka androatra izany misy Madagasikara. Toesaina no olana eto fa sy rafitra. Anao corruption décentralisation isika raha am'izao no atao no andehanao an'ilay état fédéral. Ombako manina le fanehoan-kevitrinao namana. Izay hevitra niezahako nizarana foana izy io nanoka tamin'maly satria lay toesaina sy hoe hiteny hoe iza manana toesaina mety fa raha ohatra hoe oariko amiko zao zao miteny aminao hoe za tia tanindrazana de mety daholo zay ny malagasy aminy satria na sika malagasy raha sisy mino an'izany olona tia tanindrazana sony fa maninona satria ela loatra zay olona nandalo teo mesika fatikisana dôly de sisy ataosika zao mijery hoe iza ny mety kokoa tamin'ireny olona nanao zavatra sy nety daholo reny. Zay zany situation sika malagasy am'izao. De na le atanke olona makatia tanindrazana ary am'izay resaka toesaina zany de sy mety le maka olona. Fa maninona moa ny razambe sika rehetra tompony io tanindrazana io namono tena ho an'io tanindrazana io niady tamin'ny vahiny de maninona ianao ny andeha haka olona ray. Fa maninona ianao ny andeha haka ny Andrazoela, fa maninona ianao ny haka andeha haka ny Ravalomanina, fa maninona ianao haka olona ray fa sy ny firenena zavatra ampandroso iraisana no alaina. Io toesaina io koa de mbola anaty isan'ny teneniko teo. Ilaina ny fanaovana partage d'information. Ohatran'ny ataonay io zao amin'ny isan'ny teny teo moa zany hoe mila asina olona ray amin'ny faritra yao va me faritra. Manao malagasy iraisana ao satria olo rehetra nandalo tamy lakilasy mahay an'izany hoe malagasy iraisana zay. Izay mahatonga ana mitena me malagasy iraisana etoa. Fa yao lava me faritry, yao beta me faritry. Ary sy araka zakanao igny hoe sika samba voatany ho anao hoe miresaka etoa. Non, sy agny le raha. Fa mampiasa malagasy iraisana anay mba azahoan'olona le partage d'information izay ataonay. Ankasitrahana namana tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny commentaire anao. Merci anao Sodara am'izay valitenanao zay. Ampio kely le teo angambany hoe le resaka toe-tsaina sy rafitra. Mila miova le toe-tsaina de le rafitra ihany koa mila jerena ihany koa le rafitra satria le rafitra le lalàna nisy hatramin'izay tsy nampandeha an'io décentralisation tena izy io ka mila atao révision ny lalàna mametra ny pouvoir nanan'ny olona hitondra ny Madagasikara hoe reto daholo ny zavatra afaka ataony de hofoana ho azy io corruption no hoe kolikoly io de atahotra izy ka tsy maintsy tonga saina ary mba tena izy marina ilay fitiavan-tanindrazana izay. De zahay mitaky état fédéral tampoka teo nareo miasa aloha ny amin'ny fatra rangombina koa nareo andrenivohitra ao miasa aloha ny fatra ny fatra sinon tsy tonga am'izao situation zao zany. Tsy azoko tsara le fanontaniana le remarque zao zahay mitaky état fédéral tampoka teo nareo miasa aloha ny amin'ny faritra rangombina koa nareo andrenivohitra miasa aloha ny fatra ny faritra. Hoay manokana aloha hoay manokana de tena hoe niasa aloha tamin'ny fahatrany Madagasikara mihitsy zany. Ary zay na tonga ahy nanohatra be Andrajoelina ohatra tamin'izany fotoana zany satria fantatro ny zavatra ataony vao mainka mampahatra ny malagasy. Ka zaho dia tena hoe niasa aloha tamintsika tamin'ny faritra foana za hatramin'izay ka hatramin'izao ary mahatonga ahy miaraka amin'ny namako eto namana Sodara manao an'izao fandaharana zao mampahafantatra hoe inona tsara le état fédéraly, inona ny tombotsoa, inona ny risque mety ateraka izy io sao hiditra anaty havitsika raha ohatra ka hiroso am'le izy. Zay no mahatonga anay miresaka zao fitiavana Madagasikara zany. Izay zany tsy misy hoe avoatany avy any amin'ny fa i Madagasikara ny resaka eto ary fanirianay
mba hitovy ny malagasy hisitraka tombotsoa mitovy ny rehetrarehetra, de mila apetraka tsara zay hoe lalàna zay zay rafitra mamey an'ireo mpitondra mitondra antsika reo mba tsy hampisy tsy tafahoatra ny kolikoly hahafoanany kolikoly sy mba hampivoatra an'izay hoe fitantanany Madagasikara zay. Misy commentaire vonona ve any? Ato misy hoe io resaka fédéral io ampisy ady an-trano eto. Eny e, misy fahamarinana aloha zay satria raha ohatra moa zany misy état fédéré ray milaza hoe atao dinamena vo zay maty any aminjareo any. Nefa ny sasany tsy mametraka an'izany, ohatra hoe misy état fédéré ray koa ohatra zao milégalisena arme. Ohatra n'io zavatra miseho any États-Unis hoe mahazo mahazo mitondra basy eny an-dalana eny ny olona rehetra. De anahirana vao ohatra hoe misy ray milégaliser an'izay zao de raha mbola anahirana ny resaka sécurité koa mo en même temps. Marina aloha zavatra lazainy namany io Ombako Manana io. Fa toy ny zava-drehetra ihany e, toy ny zava-drehetra ihany le izy. Na sika zao rehefa miady an-trano koa ne, na sika zao efa miady an-trano, sika hatramin'izay miady an-trano fa mody hoe manana patience aloha zay sy azoko azavaina ny malagasy mpiray tanindrazana. Zany hoe misy fotoana misy zavatra sekesika nefa sika miandry, sika sy miteny. Ohatra zao tamin'le fotoana ela be reny talohan'le reny grevy reny, matoy indray andro sika tonga de miara migrevy efa ela ihany zany sika sy nanaiky an'le zava-nisy teo. Fa saingy sika mbola samy mangina any daholo aloha, mbola miandry hoe sao de mba hiova, hoe sao de mba tapitra any any ty de sisy zavatra miseho. Fa eny e, zavatra sara marina aloha zany satria tamin'ny maly koa nisy ny teny hoe nisy niresaka tamin'izay tanaty commentaire nilaza hoe fa maninona zay ny nanongotra ny mpitondra teo aloha teo io, zay ny grevy teny. Ny olona mipetraka ao voatany aloha sy ny olona voatany rery mipetraka ao voatany ao. Ary sarotra be ny amatarina hoe tamin'ireny firaisakina nentina nandeha nitolona reny hoe reny olona reny de avy ao voatany, ty avy amin'ny faritra ato, ty avy amin'ny faritra ato, fa reny malagasy fantatry ny olona sara hoe ny mponina mipetraka any aiza daholo ny alian'ny akamaroan'ny mpianatra rehefa amina anjery manontolo zany, ka ohatrohatran'izay hoe firaisakina ny avitasika zavatra fa saingy lay ady an-trano aloha de zavatra miexista tamitsika hatramin'izay. Marina mihitsy terinao zay hoe possible amizao tsika efa miady de vao possible vao mainka hiady tsika raha misy faritra ataotsika hoe nisy teny Lazare Ferson zay moa ny teny izy hoe ahoana marina moa zany hoe mba eritrereto hoe misy anankiray, misy faritra anankiray ohatra ahitana anankiray manana omby be dia be, anankiray tsy manana, possible tsy manana ato de angalatra amin'ny anankiray manana raha mbola io toe-tsainy malagasy io. Raha niveau de conscience antsika zany de mety lozana hateraka an'ilay état fédéral aloha raha resaka risque na hoe ny inconvénient no resahany. De misy remarque n'olona ndray koa ato fa ny tanora malagasy ve tsy afaka mamorona asa fa tsy maintsy mitady asa foana. Ny valiny de tsia moa zany hoe afaka mamorona asa tokoa ny tanora malagasy fa zao anefa misy karazany olona, misy olona à l'aise kokoa izy misehatra amin'ny tontolon'ny entrepreneuriat na hoe ny tontolon'ny fandraharahana de misy olona tsy manana an'izay hoe capacité amin'izay tontolon'ny entrepreneuriat zay izy fa le miasa foana no mahazatra anazy. De zao ihany koa isan'ny lesiko anankiray amizao moa zany efa misy an'ireny formateur reny Madagasikara reny mpampiofana hoe mampiofana fandraharahana reny, fa anisany tokony ampidirina anatin'ny programme ampianarana ihany koa zany io mba misy an'izay hoe lesona ohatra module na hoe matière resaka entrepreneuriat de mba mamolavolan'ny tanora ny zanaka malagasy mba ho lasa entrepreneur izy any aorinany, mba hamorona asa ho an-tenany izy any aorinany fa tsy hijanona fotsiny amin'izay hoe ho mpiasan'olona zay. Fa mila formation zavatra zay raha ohatra ka tsy ananany dieny izy teraka de mila cultivena, mila ampidirina ao anatiny zany.
Misy commentaire raina namana hoe toesaina no olana fa sy rafitra loatra. Ohatra tena akaiky kely amin'ity angamba raha haka ny Japon sika. Japon zany fantasika rehetra fa nisy fotoana nanapoahany États-Unis na USA bomba atômika ary nadiodio mbola misy hatramin'izao ary mbola maro ny olona mitondra clé manany départ zéro misy le firenena. Raha mijery manao recherche nareo mijery ny any Japon, maro be ny tanàna sisy fanariam-pako. Averiko indray mandeha hoe any Japon maro ny tanàna tena hoe ny akabesan'ny tanàna sisy fanariam-pako. Mety hoe azo heverina hoe zavatra kely fa vitasika gasy ve zany. Tanàna aiza Madagasikara no sisy fako mipisipisiky amin'ny sisisiny zany. Le toesaina raha ohatra hoe misy ohatra tena mazava tsara amin'ity zao ngamba fa maninona eraky ny firenena ray manontolo fantatra hoe ino misy surdoué. Ohatra ino misy ankizy kely 12 taona zao ny kriana fantatra hoe tena maio fa ho asika gasy na ohatra zao ray amsika rehetra io zao mety manana zandry na manana zanaka any atokantrano any tena olona surdoué mitovy amin'ny Einstein reny fa ohatra hoe kely le zaza 7 taona 9 taona izy manazava aminao io ohatran'izao da sy anona koa rary mangina ianao fa sy hainao mangina ianao zandry zany ny ataony zany toesaisika malagasy zany hoe sy miainy kely vao misy na le olona manazava ary vao misy olona miteny ohatran'izay zao vao misy olona miteny sy mba enona akory le izy hoe za olona egaly olona praitan-drazana amiko ty olona ray razana amiko enoko aloha izy de raha sy mitovy amiko ny hevitrany de toerika izy sao de tokony mitovy hevitra amiko zay manko le miady hevitra lasa lany andro raha sapanao sy mitovy hevitra aminao nefa ny anao ny sapanao marina kokoa reseo lahatra de lasa mitovy aminao satria ny heverinao ampandroso ny tanindrazana ny ampandroso ny tanindrazana ihany zay ny tokony fotorasika satria nisy teny koa manko teo hoe natonga anazy maka ravalomany maka ny dada satria dada no efa hitany nahay teo. Raha mpitana am'ireo mpitondra hatram'izay aloha tam'ireo firenena mandroso satria firenena mandroso aloha raisika ohatra de maro ihany zavatra sy nety ary tena maro nataony ravalomany ary za mandrisika foana hoe ny tokony hampandroso amin'ny Madagasikara na asika anao an'io état fédéral io ary raha ohatra hoe atao fédéral io na sy haiko moa zany inona ny lany amin'io satria misy anankitelo manko hoe état fédéral, état unitaire décentralisé na état régional. Niza lany amin'io sika tokony anao copier-coller an'ilay état avy any ivelany ohatra hoe état fédéral ohatra de tonga de le état fédéral avy any ivelany no tokony appliquena eto amsika. Le efa fatafatasika hoe ohatrany ahoana le izy théorie fa atao mifandraika amin'ny fomba fiainany malagasy zay ny tokony ataosika satria sika manapaizana maro afaka mandinika an'izany afaka mamolavola lalàna makasika an'izany. Saiko na misy commentaire koa ny aminao any dokotera. Misy sady efa maraparana ihany koa moa zany tsika zao de tsindry kely ihany le teo zay aloha ny ampidirako an'ity hoe hoy ianao ny teny fa tokony tsy hanao copier-coller fotsiny tsika fa mila jerena ny situation tsika. Zay mihitsy tena marina zay hoe mila jerena inona ny zava-misy eto Madagasikara, inona ny réalité. Resaka lalàna ohatra tsika ataotsika hoe état unitaire tsika zao tsy tafapetraka tsara ny décentralisation afaka hovaitsika nge hoe inona ahoana ny lalàna mba ahoana ny rafitra mba tafapetraka zany décentralisation tena izy zany hoe décentralisation effective afaka amboaritsika zany firenetsika io tsy hoe kory copier-coller ny avy any ivelany. Ny resaka état unitaire teto amintsika manko de ny frantsay nametraka an'ly satria tsika kolonia zareo de mila ataotsika révision zany io lalantsika io constitution tsika io de tsika manamboatra azy mba ifanaraka amin'ny filàn'ny vahoaka. De misy lehilahy anankiray teny ray aman-dreny miteny izy hoe efa état unitaire décentralisé tsika zao ary tsy ho hisy grevy intsony raha état fédéral no apetraka. Voalohany indrindra aloha tsy état unitaire décentralisé tsika. Inona ny teniko amin'izay satria tsy nisy décentralisation teto. Raha nisy décentralisation teto de tsy tahaka an'io état fédéral io mihitsy ny tany amin'ny faritra satria manana an'izay ataontsika pouvoir zay ny any amin'ny faritra raha ohatra ka décentralisé ny pouvoir.
ny sitraka service public mitovy ny any amin'ny faritra raha ohatra ka décentralisé ny pouvoir. Afaka nanamboatra passeport tany amin'ny faritra ny rehetra raha décentralisé no misy teto. Zay anankiray zay. Faharoa, miteny ianao fa tsy ho hisy grevy intsony raha état fédéral no apetraka. Tsy atomboko, tsy marina izany. Anisan'ny état fédéral teny tonononareo mpanohan'ny état fédéral ihany koa ohatra i Allemagne. Allemagne zany de misy grevy, matetika misy grevy zany. Suisse, misy grevy zany Suisse zany na de tsy matetika azy. États-Unis, misy grevy zany États-Unis zany, misy mpiasa amin'ny grevy. Zany hoe aza manantena sao zavatra tsy hisy zany, sao diso fanantenana. Zay ngamba no maranako azy de mamaly commentaire anankiray ianao de fararantsika ny fandaharana satria efa tapitra ny adiny ray. Eny ary hankasitrana dokotera, ato misy namana milaza hoe amiko ireo mpitondra corrompu ihany noho eo fa ny avantage kely am'ilay fa ny avantage lasa kely am'ilay ny avantage kely ozy izy am'ilay fédéralisme de mihena azo tracena zany le mpanao kolikoly afaka siberena hono mpitondra de mitondra teo mantsy ilay fo be any avoatany no mena siny nefa sy mety zareo no mety zareo no mihinana sy magnalitra an'izy. Hito moa zany sika zany ho an'izay maneho hevitra de tokony mila mahay manavaka an'izy satria lay anara-tanàna tonontsika foana manko misy mponina mipetraka ao. Zay le olana. Raha zay olona efa nipetraka tao avoatany le anara-tanàna tonontsika foana io de mahita fa ny akamaroan'olona ao mahatra. Misy tanàna ao tena nany anarany fosiny le izy zay olona nanao resaka assainissement moa zany mahafatra sara zany fa sisy fomba amoana an'leo ohatra hoe reo faky reo rano maloto reo fa sy mivoaka tsony rehefa miandriny eo. Zany zavatra iainan'ny vahoaka ao. De raha vao ianareo mitonona an'le tanàna de lasa touché le olona mipetraka ao. Ekeko hoe le bureau sy le olona mamola vola maka an'le vola sy magnalatra an'le vola ao mariny zareo miasa. Ary fantasika zany fa izany sy midika hoe tonga de hoe iresaka an'ilay zavatra sy tisika risika de tonga de atambatsika am'le olona ao am'le mponina mipetraka ao. Zany kosa aloha hitako hoe sy mety zany e. Fa io zavatra tenenio aloha hoe hitako hoe marina kokoa satria raha ireo tanàna zay efa hitako satria maromaro ihany faritra hitako a Madagasikara, sarosaritra ihany ny fomba alany ny olona sy zanatany raha ohatra hoe lasa federezika hitako hoe mety possible tracena fa saingy ny olana am'izay de izao. Sika zao zay mpitondra nandalo teo bon akoatran'ny rasiraka moa zany zava-misy ty tantarako ty akoatran'ny rasiraka sy nisy sy nasay sy ny rara ny frantsay. Isika de sady tsy manam-proof sika no sady sisy proof mi zany sika manambara hoe sy mbola ny frantsay ny ambadika an'io. Le isy anaty débat zay filoha avy any Fransa mahita zavatra tenenina foana anafisafona ny sofisika siaky ny avy miverina any a France. Izy amiteny fa sisy ambadika io. Raha ohatra hoe vahoaka zao marobe vahoaka ny akamaroa malagasy milaza hoe sy makato fiaraha-miasa amin'ny frantsay sony. Fa manino tsika mijery rehefa zay filoha eo mbola mandalo any Fransa foana ohatra. Izany hoe io tsy fantatra hoe inona le ambadika satria raha ny kany Madagasikara tena lava lay 20 taona. De izy ara ny tena omena tsina azy tena hoe sisy tamin'ireo mpitondra reo ve nanana an'ilay fanirina lay finiavana ampandroso a Madagasikara. Savy hoe tonga teo izy de nisy zavatra nanaka anazy teo ary sy azo ialany. De zay zavatra zay hoe fotoana zao de mila fatarisika sara ary mila petrasika de ny any am-boalohany de mipetraka sara le lalàna. Araka ny teneniko hoe sika zany sy hoe ametraka olona ho lasa filosika eo de rehefa sika mbola miandry indray hoe andao jerena aloha zay ataony sy any le izy na ho lasa état unitaire io na ho lasa état décentralisé io ilay sika zay le lalàna efa mipetraka zany hoe miandry fotoana fosiny sika de mandroso. Miandry fotoana fosiny zany sika fa sy hoe
hoe ohatran'ny hatram'izay leo aloha mena 5 taona aloha Désiré tiange ny fiainasika ankehitriny de noavin'ireo tanora sy ny ankizy zay no atrehany eto ka sy tokony atao kilalao ohatran'izany ny ampisiany lalàna de ny ampandroso inona ny tsy ananasika manana sika akory mantsika manam-pahaizana ka siko zay ihany ange zavatra nanan'olona any ivelany mampandroso ny any ivelany zay ngamba ny avy amiko dokotera de ankasitrahana ho azy koa nametraka niny commentaire feno fanetretena sy feno fitiavan-tanindrazana iny. Mankasitraka anao na manasodara tamin'izay tolo-kevitra zay de ho farana ty loha zany ny androany rampitsondray tsika iresaka mahakasika ny état unitaire de misaotra tsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany tamin'ny commentaire tsika sy hoe tena ilaina reny commentaire reny mba ahafahana mifampidinika mifampita mifanakalo-kevitra fa de samy ten'Andriamanitra mirazo soa daholo. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.